raha zay ny mahakasika ny lalao nosy dia iverina eto an-tanindrazantsika ao anatin'ny fifanana ho an'ny sokajy division voalohany eto Analamanga nanomboka androany tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina ny fifananana iadina tsy latsaka any amin'ny sokajy Ligue 2 amin'ny tompolalaovana manaraka ho an'ireo ekipa nitanan'ny laharana enina farany taorian'ny dinga fifantsanana amin'ity fiadinan'ny tompon-dakany Analamanga sokajy division voalohany taranja baolina kitra ity lalao roa no tanterahana tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina ekipan'ny AS Michel sy ny Mama FC no voaka pandesa tamin'ireo lalao roa ireo. Samy nivoaka ho mpandesa avokoa ny ekipan'ny AS Michel sy ny Mama FC nandritra ny andro voalohany fifananana iadina tsy latsaka sokajy Ligue 2 ho an'ireo ekipa enina ny tanan'ny laharana farany taorian'ny dinga fifantsanana amin'ny fiadinan'ny tompon-dakany Ligue Analamanga taranja baolina kitra sokajy division voalohany. Teo amin'ny fionana voalohany aloha dia resin'ny ekipan'ny AS Michel tamin'ny isa 4-2 ny ekipan'ny Ezami. Hita ho vonona kokoa ny ekipan'ny Aparibe tamin'ity lalao ity. Vao nanomboka 2 minitra tokoa mantsy ny lalao dia efa nampiditra ny isa voalohany ho an'ny ekipan'ny Agogo. Narak'izay dia tamin'ny isa 2-0 ny voan'ny ekipan'ny Mama FC ho mpandesa nanoloana ny ekipan'ny STK Akadimbahoaka. Ny alohan'ny fialan-tsasatra dia efa nitarika tamin'ny isa 2-0 ny ekipan'ny Trampiatoany. Raha ny fantatra teny anivon'ny Ligue Analamanga dia hitoy ka hiditra amin'ny andro faharoa fifananana ny alarobia izao any Carion. Tahak'izao ary ny fandaharam-potoana amin'izany. Amin'ny 12 ora ny ekipan'ny Ezami fandona amin'ny 4 Alasour. Amin'ny 2 kosa ny ekipan'ny Cospien fandona amin'ny STK Akadimbahoaka.